alarobia fa eny am'roapolo ny volana aogositra miarabantsika rehetra ny tokantrano tompoko lasy tomboko vavy manaraka tsy tapaka ny fahita lavitra TV plus Madagasikara tonga soto anatin'ny fahapalalam-baovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany miarabana koko Eliza Herman. Miarabanao reo miara-manana faly miarabasika tokantrano avao koa magnaraka anay eto amin'ny fampalalam-baovao ny TV plus Madagasikara. Teny baovao tapany voalohany avy hatrany ary olona efatra no voalaza fa voasambotra taoriany ny fahitana ny razan'ireo tovovavy roa atao araka ny loharam-baovao akaiky ny raharaha ireo olona ireo dia efa eo am-pialatana ny mpitandro filaminana ary atao fanaliadiana. Nanatanteraka fitokonana natao amin'ny Brand Commune Ambanivohitra Tomasina Androany ireo mitaky ny anesorana ny bentanàna Perinasa sy ny tompona andraikitra ny borao ifotony ny fananantany any an-toerana raha ny fanazavana. Anomboka ny 7 septambra 2024 ny taom-pianarana 2024 2024 ho an'ny mpianatra ary zaro fe-potoana 5 ny fotoam-pialan-tsasatra voalohany izay fialan-tsasatry ny Toussaint dia ho tanteraina ny 30 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024. No tanteraina androany ny famaranana ny copie collé tao feno arivo atsinanana samy nampiseho ny tsara sy ny maha izy azy avokoa ireo mpifaninana na découverte izany na talenta na ny sokajy copie collé ho fantatra androany ireo isolitena ny feno arivo atsinanana hiakatra aty Antananarivo. Hiditra amin'ny antsipirim-baovao avy hatrany isika toy ny raharaha famonoana roavavy atao Ambohimanga Rova olona efatra no voalaza fa voasambotra taoriany ny fahitana ny razan'ireo tovovavy roa tao Ambohimanga Rova. Araka ny aloharam-baovao akaiky ny raha ireo olona ireo dia efa ampelatana ny mpitandro filaminana ary atao fanadiadiana izany mpanao fanadiadiana afantarina amin'izao ny anjara toerana mety sy honanana ny tsirairay amin'ity raharaha ity Ratsihivona ireo niarambonina 17 sy 20 taona dia voalaza fananjavona ny zoma ary hita faty ny alahady maraina 10 tapitrisa ariary ny valisoa natolotry ny fanjakana ho an'izay olona afaka manome vaovao mitondra any amin'ireo izay tena na vandozo rahantsika ny andindiny izay. Misy fivoarana vaovao eo amin'ny fanadiadiana momba ny famonoana ireo tovovavy roa tao Ambohimanga Rova. Olona efatra no voalaza fa voasambotra taorian'ny nahitana ny fatin'ny Stéphanie Michael Israel no asoavina 20 taona sy Aingotina Samison Voloniaina 17 taona. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny raharaha mifandray amin'ireo dingana voalohany tamin'ny fanadiadiana ireo fisamborana ireo. Ifanadiadian'ny mpitandro ny filaminana ireo olona efatra mba hamantarana raha misy ifandraisana amin'ity raharaha ity sy ny anjara toerana mety nananany. Ratsihivona nanjavona ny zoma teo ireo tovovavy roa miala tao an-trano ny tao an-janahary izy ireo talohan'ny mety atao vovonana ary voalaza fa nilaza tamin'ny fianakaviany fa andeha hijery sarimihetsika tao Ambodivoana. Tsy miverina nefa izy ireo ny ariva tsy azo nantsona ihany koa ny findain'izy ireo nampandreny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny fianakaviany ary nanomboka ny fikarohana. Ny alahady maraina no hita tao amin'io fahatry io no vatana mangatsiaka an'izy roavavy natao androany moa ny fandevenana. Falafomba ny tontolo politika tsy manana olana amin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena ny filoalevitry ny antenimieram-pirenena alanika atao amin'ny faritany fianarantsoa sady solomafambahoaka ny manandrina Rianjanahary fanomezanjo.
Anana ka te andray fotsiny toerana ao amin'ny antenimiram-pirenena no mitady ny fandravana ny antenimiram-pirenena raha ny nambarana voafetra ihany koa ny asan'ireo olomboatendry ho apetraka isolo ny toeran'izy ireo ary tsy maintsy isy ny fiantraikany amin'ny mpamajivola ny fandravana ny antenimiram-pirenena ho iatra ny filoalevitry ny antenimiram-pirenena lanto amin'ny faritany fianarantsoa ity tsy misy ifandraisana amin'ny andininy fa 2/70 ao amin'ny lalam-panorenana ihany koa ny fananganana ny vovona fiavoazan'ny Madagasikara satria tsy vondrana parlementaire io natsangana io raha ny fanazavany hatrany Zorabarjona no mitatra izay. Nasional dia voafidim-bahoaka ity izany hoe misy fahefana mety tsy azo ataon'ny assemblée constituante raha toka tendrena fa ohatra ny enquête parlementaire dia tsy azony ataon'ny assemblée constituante zany satria olomboatendry no mandrafitra azy ato. Eo ihany koa mety fifandraisana amin'ny mpamatsy vola satria misy condition maromaro raha vao ravana ilay androm-panjakana ara-dalàna sy voafidim-bahoaka dia mihena ny famatsiana sy ny fifandraisana ary indrindra fa ny famatsiana ara-bola ho an'ny mety tapaka ireo fifanarahana arak'asa samihafa hita amin'ny firenentsika. Izay zany no mety ho risika amin'ny fandravana ny Assemblée nationale. Amin'ilay hoe mety ho tombony indray eo amin'ny fandravana azy dia mahazo tombony ilay olona ho voatendry izay tsy nandalo fifidianana sy matahotra fifidianana amin'izay fotoana izay. Izany rehetra izany zany no mahatonga hoe mila jerevana tsara ary lanjalanjaina fa sao dia hiverina miverin-dalana antsika ka hampidik'izo ny firenena. Izay tsy matahotra anao ravana. Tsy misy ifandraisany amin'ny andininy fa 2/70 amin'ny lalam-pandroenana ihany koa ny fananganan'ny VFM manana vovonana fiavaozan'ny Madagasikara satria tsy vondrana parlementaire no natsangana fa vovonana iray isiny ny fitovim-bijery eo amin'ny samy solombavahoaka raha ny nambarany. Tsara marihana ary aleo fantatry ny be sy ny maro tsy atoko politika io fa fikambanana tsotra izay feheziny hijovolana 60-133 izany hoe fikambanana zany zay. Dikan'izay tsy misy mihitsy tokony hifandraisany amin'ny article 72 amin'ny lalam-panorenana izany fikambanana izay natsorina izany. Maro ny député mitambatra ao anatin'io. Mitambatra ao anatin'io satria mitovy fomba fijery. Ao anatin'izao fitondrana fanavaozana zao rahantsika mahita ny ezaka izay atao mahakasika ny sosialim-bahoaka, mahakasika ny fitantanana ny firenena na amin'ny lafiny ara-bola zany na amin'ny fitantanana ny maha-olombelona dia misy ezaka atao ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Mitambatra zahay ireo ifanometanana ao anatin'izany ezaka atao amin'ny firenena izany. Rahantsika mahita fa na tiatsika na sy tiatsika dia tsy maintsy hiditra amin'ny 5e république ny firenentsika. Dikan'izay tsy vitan'olon-drery, tsy vitana tokona vondron'olo tokana zany ka ilana fanomezan-tanana ny hidirana ny amin'izany 5e république izany dia ny vondrony zahay hanometanana ary fanometanana ho an'ny fanavaozana ny firenena. Ny solombahoaka izay miatrika fivoriana tsy ara-potoana manomboka omaly ary aharitra 12 andro. Maresaka ao Toamasina natanteraka fitokonana tao amin'ny Brown commune ambanivohitra Toamasina androany ireo mponina. Bitaky ny anesorana ny ben'ny tanàna amperinasa sy ny tompona andraikitry ny birao ifotony ny fananatany any an-toerana ireo mponina izy ireo no tompon'antoka amin'ny famarotana anetan'izy ireo antsokosoko izay miteraka olana ao Ambalamanasy Karo Voalofa ireo fokon'olona miantso ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga hijery akaiky ity olana ao Toamasina faharoa ity ireo mponina mamotina indray mololona mitandratsika ny andindin'izay. Tsy mbola nivany olantany ao amin'ny commune ambanivohitra Toamasina hatramin'izao raha tsy ahivina ny zava-nisy trano Manarivony tafy no kasainy esoriny eo amin'ny tanin'izy ireo ao Ambalamanasy voalaza fa misy olon-tokana maka ny tany ary mivarotra izany amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Manana taratasy ara-dalàna avokoa anefa ireo mpono Ambalamanasy manodidina ho izy ireo ary efa mpiakatra ny rarahiny amin'ny fitsarana
efa nisy ny fitokonana ataondrom-pona ny herinandro lasa teo malohany ity zava-misy ity saingy mbola fantatra fa mitoetrany ny famarotana tany sy ny fampiatsoana ireo vahoaka eny anivo ny mpitandro ny filaminana araka ny fitarainandreo mponina takian'izy ireo araka izany anesorana ambeny tanàna sy ny tompona andraikitra ibray fotony fananantany any Toamasina faharoa izay voalaza fa fototra izao olana ara-tany goavana any antoerana izao. Antony tilomagna fahaelany nampijaly vahoaka mahakasika ty resaka olagna ara-tany ty ary ny afara tamin'ny fandravagna hitantsika teo tanandava rehetrarehetra mbaly manasy ambodisaigny potika tsisy fanagna ho an'ny vahoaka na ilika ny mahagasy anay kinira takinay eto tsisy zavatra marobe fialany ben tanàna zay raha takinay ela miala zay le takinay eto mba misy afany vahoaka miaigna ampilamina efa tapitry ny mission zay teneny teo Christian Bify ambadika io miala koa zay miala zay le izy ary ny teny hoe volany nafidy azy fa tsy ny vahoaka miala merika ny volany izy mission nazy efa vita satria efa rava ny tanàna miala lido zay zavatra tadiavinay tsisy ankoatra zay ny zava-misy zany dia nianga avy tany amin'ny tanàna tany ambala manazy fokotany tany izy zay rehetrarehetra fokotany ry andidiny ty commune ty resaka tany zany le izy resaka tany zany hoe lazana fa mipetraka ambony titran'olona zay nefa le olona milaza tompony tafarany nipetrahanay teo ka rehefa tonga tamin'moaly zany zay nisy antso avy tamin'ny brigade ville namanay vitsivitsy dia ifanindrony zany le izy zany hoe matao miorooro fana zany zay andro malalina mikasika ny fanantsovana isan'andro amin'ny polisy ny amin'ny gendarme dia rehefa nimoaly zany rehefa nandeha tany zay fokon'olona dia naheno fa hoe imera zany ny ambadika ilay fitoriana dia mitroatra zany zay olona tokony hiaro vahoaka ve lasa magnino ma zany hoe mandrepitra anay vahoaka zay zany ny antony mahatonga anay noho zany tsy mahavita le asa nampandraketina anazy zany izy matoa ambadika anay ndeha ampigadra anay fokon'olona zany hoe santonany zany rehefa mbola maro daholo ny olona tratran'izay anamafy hatrany fitakiana ireo mponina mandra-pahazo navaly ny mahafapo hoy izy ireo androany. Eo amin'ny vaovaon'ny toetry ny andro kosa indray iverina ny volon'andro ririna manomboka amin'ny farany herinandro avy izao raha nambarany foibe famantarana ny toetry ny andro tsy mbola tapitra araka izany ny vanim-potoana ririna na eo aza ny hafanana sy ny fiakaran'ny maripana tato ato izay mbola tafiditra anaty ny vanin'andro ririna ny volana septambra sangy mety efa hifangaro amin'ny volon'andro ririna sy fahavaratra amin'ny fotoana io araka nambarany teknisiana eo anivon'ny foibe famantarana ny toetry ny andro hatrany izay nanontaniany mpanao gazety Andralalarso. Mbola anatin'ny vanim-potoana ririna tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao na eo aza ny hafanana nisongadina tato anatin'ny andro maromaro. Mahatratra hatrany amin'ny 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritry ny avoatany amin'izao. Ivadika nefa ny andro ary iverina ny volon'andro mangatsiaka manomboka ny alakamisy ny faran'ity herinandro ity hoy ny foibe famantarana ny toetr'andro. Ilatsaka noho izany ny maripana ambony indrindra ary angatsika indray ny andro indrindra amin'ny faritry ny avoatany. Vinavinaina azo vahana miandalana izay varatra azy izay manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro. Araka izany ary dia azo orana tandrifindraona ny amin'iny ilana tsimotsinanany Madagasikara eny andraona na anjompo na indraindray ho an'ny ilana tsinanany avoatany. Ny alakamisy alina na ny zoma avy izao kosa dia tombanana hita tsikelikely amin'ny moritsiraka voany atsinanana sy avaratra atsinanana izay ahorana malefaka somary miatoato izay. Ny maripana ihany koa dia isy vidinana misongadina manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro ho an'ny avoatany sy ny moritsiraka atsinanany Madagasikara. Mbola tafiditra anatin'ny vanim-potoana ririna ihany koa ny volana septambra raha ny fanamafisan'ny foibe famantarana ny toetr'andro hatrany. Na izany aza mety fifangaro ny volon'andro ririna sy ny fahavaratra amin'ny fotoana io. Any amin'ny volana oktobra any vao hiditra amin'ny taom-pahavaratra eto Madagasikara araka ny vaovao voaray hatrany.
Dolo ny fampianarana kosa indray anomboka ny 7 septambra 2024 ny taom-pianarana 2024 ho an'ireo mpianatra ary izara ho fimpitona 5 ny fotoam-pialan-tsasatra voalohany kosa dia ny fialan-tsasatra ny Toussaint dia mitanterahana araiky amin'ny 30 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024 ho an'ireo fanadinam-panjakana kosa dia 12 jona 2024 nanaovana ny CPE raha ny 5, 7 ary 9 jolay 2024 kosa no anatanterahana ny fanadinana BEPC ho amin'ny Andriambololona sy fetra Andriamananjara hatramin'ny tahatratsika ny andindiny izay. Namoaka ny tety andro ho an'ny taom-pianarana 2024 ny misera ny fanabeazam-pirenena izay mamatry ireo daty lehibe andrafitra ny taom-pianarana ho avy. Nanomboka ny 4 aogostra 2024 ny fidirana amin'ny lafiny fitantanana ary ny fidirana ny mpampianatra ny 1 amin'ny 3 aogostra ho an'ny mpianatra sy ireo mpianatra amin'ny ankapobeny kosa dia ny 7 septambra 2024 no datin'ny fidirana ny sekoly izay anamarika ihany koa ny fiandohan'ny feim-potoana voalohany amin'ny taom-pianarana. Izara ho feim-potoana 5 ny taom-pianarana. Ny feim-potoana voalohany dia ny 7 septambra hatramin'ny 3 oktobra 2024, ny faharoa ny 7 novambra hatramin'ny 13 desambra 2024, ny fahatelo ny 4 janoary hatramin'ny 9 febroary 2024, ny fahaefatra ny 1 martsa hatramin'ny 30 aprily 2024 ary ny fahadimy ny 10 mey hatramin'ny 30 jona 2024. Eo anelan'elan'ireo feim-potoana ireo dia isy ny fotoana samihafa natokana ho an'ny fiatoana sy ny fialan-tsasatra. Ny fialan-tsasatra ny Toussaint dia ny 1 amin'ny 30 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024. Ny fialan-tsasatra ny Noely kosa dia ny 4 amin'ny 20 desambra 2024 hatramin'ny 3 janoary 2024. Ny fialan-tsasatra ny Pasika dia ny 5 amin'ny 20 martsa hatramin'ny 4 aprily 2024. Isan'ny koa ny fiatoana eo anelan'ela ny feim-potoana ny 1 hatramin'ny 7 mey 2024. Ny alatsinainy ny Pentecoste dia ny 7 ambin'ny 10 mey 2024. Ny fialan-tsasatra lehibe kosa dia anomboka ny 1 jolay 2024 izay anamarika ny fiafaran'ny taom-pianarana. Etsakila ny vaovao-fatro anatin'ny tety andro ihany koa ireo datin'ireo fanadinam-panjakana lehibe. Ny CEPE dia tanterana ny 15 jona 2024 raha ny BEPC kosa dia ny 5, 7 ary 9 jolay 2024. Ny fanadinana KPP indray dia atao ny 5 sy 9 oktobra 2024. Ny andron'ny sekoly dia voatondry ny 4 amin'ny 20, 5 amin'ny 20 ary 9 amin'ny 20 febroary 2024 ka anisan'ireo fotoana manan-danja amin'ny fandaharam-pianarana ihany koa izany. Lalao copie-coller no tanterana androany famaranana ny copie-coller tao feno arivo atsinanana samina miseho ny mahatsara sy maha-izy azy avokoa ireo mpifaninana na découverte izany na talenta na ny sokady copie-coller ihany koa ho fantatra androany ireo solitena ny feno arivo atsinanana hiakatra aty Antananarivo. Arahoary. Ny découverte Madagascar Rasoa Mendrika Aisha no anisan'ny isolitenan'ny feno arivo atsinanana hiakatra ny Antananarivo ao anatin'ny fifaninanana copie-coller 2024 sy 2024. Découverte Madagascar. Teto amin'ny feno arivo atsinanana ihany koa ny copie-coller Rimka Zafilahy Mami Bernardin isolitenan'ny feno arivo atsinanana any Antananarivo. Awa Zafilahy Mami Bernardin copie-coller Rimka.
mitotsaina androany ny famaranana ny kopikole teto Fenoarivo Atsinanana. Ampolon'ireo mpandray anjara tao anatin'izay famaranana izay ary samy nampiseho ny maha izy azy sy mampiavaka azy avokoa na tamin'ny sokajy taleta na découverte na ny kopikole. Ao anatin'izany no tsy adino nisaorana ireo niara ny salata amin'ny fandotosana izany ny lehibe ny faritra mpisolotoerana Tody Arnaud, ny be ny tanàna ny Fenoarivo Atsinanana Maniry Soso Tehoany Di Moustapha, ny mpanolotsaina manokana ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara ary fidiramana be, ny staff ny faritra Analanjorofo, ny fikambanana ny mpanao gazety eto Analanjorofo, ny Woman Rider, ny Sono et Lumière Farala d'Orlis, ny filohan'ny Association des Artistes Analanjorofo, ny Estrade Kamichan, ny solombavambahoaka ny Fenoarivo Atsinanana, ny Espace Prado, ny Hôtel La Piscine, ary ny Hôtel Blue Heaven Thomas, ny Restaurant Zamzam Fenoarivo Atsinanana, ny Pitsara Farala d'Orlis, Liamboesa, Delphin, Rinjaka Andremahery. Fananana baolina kitra foot 7 inter-entreprise. Raikitra ny foot 7 inter-entreprise ho an'ny sikajy lehilahy eto amin'ny TV Plus ka izao hitantsika amin'ny sary izao ny fiomanana ary orinasa maro no ifampikatrika ao amin'ny kianjana annexe Barea Mahamasina. Zahay dia avy amin'ny orinasa industrie de l'océan Indien na fantatritsika amin'ny marika Salama sy Oasis dia manohana tanteraka ny fandaharana andao an-daka. Bureau football Madagasikara vonona zahay andray anjara amin'ny andao an-daka izay karakaran'ny TV Plus. Tsy ambakany ihany koa ny kluba ho an'ny sokajy vehivavy. Club Futura CSA vao Mahamasina. Manao maximum avy aty aminay zay mba hanoavana ny tournoi io. Ny film iray ezaka ny anao tsara. Ka ny lalao famarana dia ho arahanao mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny tolakandro ny Alahady 9 septambra ka mivonoana ary ndao an-daka. Eto koloro Purna Nisa Sarana Sali Salama Kiatatiadi Puna Tatpuna Nibesa Andao an-daka fifananana baolina kitra foot 7 inter-entreprise. Omeotsiro ny nahandronao eo am-pijerena kopikôly miaraka amin'ny menaka ina. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana. Ina plus raffiné que jamais. Siny Lest Farina ilay fameno-tsakafo mahasalama indrindra misy antioxydant fito be izao manolotra ho anao. Mahery indray alina kilometatra ary distrika mahery indraiky amby roapolo isy no nandray anjara sy ny tsy dian'ny ekipa ny kopikôle. Arahoara ny fandaharana kopikôle isak'alina aoriana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ary tolakandro kosa ny alahady. Kopikôle, TV Plus reality show. Andao an-daka fifananana baolina kitra foot 7 inter-entreprise. Raikitra ny foot 7 inter-entreprise ho an'ny sikajy lehilahy eto amin'ny TV Plus ka izao hitantsika amin'ny sary izao ny fiomana. Isika tao anatin'ny fampahalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy iverenantsika ny vaovao ny fampianarana mbola tsy nahavita fisoratana anarana ny 200 mpianatra ny nivon'ny sekolim-panjakana anatin'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano amin'izao 10 andro mialohan'ny fanombohan'ny taom-pianarana vaovao izany. Milaza ho sahirana ireo ray aman-dreny ary mifampiraharaha amin'ny sekoly amin'ny fanatanterahana ny fisoratana anarana izany sy efa tokony fanarampitso nefa ny fepitona fisoratana anarana araka ny tetiandro izay napetraka ho fisorohana amin'ny fialana an-tsekoly sy anampiana ny ray aman-dreny nanapa-kevitra anitatra ny fisoratana anarana hatramin'ny fidiran'ny mpianatra ny Cisco sy ny mpitantana sekolim-panjakana eny antoerany hiantra Lalarisoa no mitaratsika ny andindininy izay vaovao izay. Tokony ho vita tapa-bolana mialohan'ny fanombohan'ny taom-pianarana amin'ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra tranainy sy ny mpianatra vaovao eny anivon'ny sekolim-panjakana araka ny nambarany fari-piadidim-pampianarana. Raha ho an'ny Cisco Antananarivo Atsimondrano mbola hatrany amin'ny 500 ny mpianatra no tsy nahavita fisoratana anarana amin'izao 10 andro mialohan'ny fidirana ofisialy izao.
antony nitarana ny fepotona fisoratana anarana hatramin'ny fanombohan'ny taom-pianarana. Ho an'ny sisiko Atsinirano moa zany dia efa manomboka tamin'ny fahavalambefolo volana aogositra ny fandraisana ireo mpianatra atao inscription zany ho an'ny mpianatra vaovao na amin'ny mpianatra tsanay. Izany moa dia efaran'ny azo major ny lambina pedagogy anivon'ny ministera kanefa ny zavatra tsikaritra kely dia somary maro ireo ray aman-dreny mbola somary varindriny dia izay no anetana ny ray aman-dreny satria amin'izao fotoana izao dia mbola eo amin'ny fitonisanjato ny mpianatra tokony hiditra an-tsekoly no tafiditra fa ny 20% zany mbola taraikiraiky dia izay nandraisana fanapahan-kevitra ny établissement rehetra mba somary hitarina zany izay fandraisana fisoratana anarana izay mba ahafahan'ireo ray aman-dreny mihoatra ny zanany satria mbola maro ny ray aman-dreny somary variana eo ihany koa miandrina atao hoe rentrée mihitsy vao fisoratanarana. Ho fanomanana ny fanombohan'ny taom-pianarana kosa efa nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fidiran'ny mpandrarahan-tsekoly. Eo amin'ny atao hoe fanomanana dia androso tamin'ity herinandro ity moa zany natao hoe rentrée administrative andreo mpiasa mpikirakirany établissement ary amin'ny alatsinainy zao kosa ny rentrée pédagogique ho an'ireo mpampianatra na hoe rentrée des enseignants zany dia orinan'izay efa vonona daholo na ny toeram-pianarana na ireo mpampianatra andray amin'ny atrika zany fikirana amin'ny taom-pianarana 2024 zany. Raha tsy ahivina, anjaran'ny ray aman-dren'ny mpianatra no miantoka ny tambin-karama ny mpampianatra FRAM eny anivon'ny sekolim-panjakana misy ny zanak'izy ireo. Efa misy kosa ny fiarah-miasa ny fanjakana sy ny mpamatsy vola amin'ny fanefana ny teti-bola fampandehanan-draharaha eny amin'ny sekolim-panjakana. Mbola manodidina izay vaovao tontolo ny fampianarana izay ihany dia mila mahay mijery tsara ny sekoly ambony ahafahana manohy ny fianaran'ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra vao nahazo fanadina bakalorea farany teo mba tsy ho voafitaka hoy ny mpitantana université tsy miankina iray. Mila amarin'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra ny fananany sekoly ambony habilitation raha nambarany mpitantana université tsy miankina tsy afaka ny anao fifananana hidirana ho mpiasam-panjakana ambony ireo mpianatra raha tsy manana habilitation izay hoy izy ireo efa maro ireo sekoly manana habilitation izay azo isafidianana hoy ny mpitantana université tsy miankina efa tafita avokoa ireo izay nianatra tao amin'ireo université tsy miankina manana habilitation ireo maro anisy ireo efa ny ivelany no ny fananana habilitation izay ka ahafana mampiroborobo ny fifandraisana amin'ireo université any ivelany raha nitatra ny Mikanandram-Boalaza sy Arifity Rakotomanala. Mbola sahirana ireo mpianatra vao nahazo ny bakalorea sy ny ray aman-dreniny amin'ny fisafidianana ny lalana nohizana ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Manoloana izany manentana azy ireo hitandrana sy hijery akaiky ny sekoly ambony hofidiana ny mpitantana université tsy miankina mba hisorohana ny mety ho fitaka. Anisan'ny tokony ho amarin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra araka ny fanazavana ny fananana sekoly ambony ny habilitation. Zava-dehibe izany satria manome lanja sy fankatoavana ireo mari-pahaizana omen'ny sekoly. Misy ihany koa ireo fifaninanana ao amin'ny asa sasany izay mitaky mari-pahaizana avy amin'ny sekoly manana izany fankatoavana izany. Rehefa piditra ny zanak'areo ianareo dia jereo tsara ny taratasin'ny sekoly hoe sekoly ara-dalàna ve ity sekoly ity. Amin'izao moa zany tsy ahafahanao manao concours-mpanjakana ny sekoly tsy ara-dalàna dia mila ny habilitation zany jereo amarino tsara mihitsy hoe habilité ve ilay université. Efa maro université tsy miankina manana habilitation eto Madagasikara ka afaka misafidy amin'ireo sekoly ireo ny mpianatra araka ny fanazavana. Maro amin'ireo nahazo diplôma tamin'ireny université ireny rehefa miasa na manohy fianarana any ivelany. Dia ny tombotsoa azonao, avantage azonao dia afaka manohy ianao bac plus 4 any ivelany, ny master zany any ivelany sy ny diplôma mihoatra an'izay fa ny licence professionnelle zany eto à Madagascar. Manamora ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo université any ivelany ny fananana habilitation. Afaka manohy fianarana sy miatrika fifaninan'ny raisam-pirenena ireo mpianatra noho ny mari-pahaizana ekeny. Sakositsika anaraka ny resabe. Vaovao malaza eratany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny. Elon Musk niaina tao anaty fianakaviana manan-karembe. Anisan'ireo olombelona manan-karena indrindra hatramin'izay Elon Musk satria izy no olona trilionera voalohany. Raha ny tantara voiziny ity farany dia hoe
niaina teo anivon'ny fianakaviana tsotra izy, tsy nanam-bola be saingy nodison'ny dadiny anefa izany. Nilaza Elon Musk karain'ny Elon Musk fa nandeha fiara Rolls Royce Elon tamin'ny anatra ary nanam-bola ny fianakaviany. Vao malaza eran-tany ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny, mihazakazaka amin'ny fandrosoana. Saika motsan'ilay robot humanoïde novokarin'ny orinasa Honor, nampitondrain'izy ireo ny anarana Lightning avokoa, ny akamaroan'ny record du monde vitan'ny olombelona teo amin'ny taranjazakazaka. Ny 100 metatra tsy misy fefy, motsany tanatin'ny 9 segondra sy 2:30, 7 segondra sy 2:20 an'ny Usain Bolt, 7:30 segondra 5:40 ihany koa nanaovan'ny 400 metatra. Raha 3:40 segondra aotra telo ny an'ny Wade van Niekerk. Mbola ity robot ity ihany koa navita tanatin'ny 2 minitra sy 30 segondra ny 400 metatra. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny. Tsy nisy vatan'olombelona na iray aza fa dia robot sy drone avokoa nampanaovina maty somaly nandritra ny fankalazana ny 530 taona nahazoan'ny Ukraine ny fahaleovan-tena tany Kiev. Raha ny filazan'ny mpanara-baovao any ivelany ihany dia sady fampiseho kely izy ity no seho hafa mihitsy. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny. Nisy tamin'ireo STK hiazo an'Nosy be no voaterina tory tao amin'ny poro-ankify alina. Ny ranomasina izay somary mahery alina ka maro mibaka sambo tsy mandeha mihitsy rehefa alina ny andro. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny. Hifindra kluba any amin'ny Al Hilal FC, diviziona faharoa any Arabia Saodita ny Carolus Andriamasinoro, kita amin'ny baolina kitra malagasy. Vaovao eny amin'ny anjerimanontolo, mbola lavitra ny toerana misy ny Université eto Madagasikara anatin'ny tranokala iraisam-pirenena fandrefesana fahaiza-manao sy famoahana voka-pikarohana ho ny tale jeneraly ny fikarohana ara-tsiansa nanjary lasa manatevina ny fampiakarana ny lentany Université any ivelany fotsiny ny voka-pikarohana vokatsika eto Madagasikara ho hatrany tsy farany. Ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia efa miroso amin'ny fametrahana amin'ny toerany sy ny lamina rehetra ny voka-pikarohana sy ireo pikaroka hisy arak'izany ny fananganana vovonana ahafana mametraka ny lanjan'ny pikaroka malagasy sy ny fikarohana ataon'izy ireo ankehitriny. Gracia Andritsitoerina sy Ivrasata. Manam-pahaizana ny pikaroka malagasy saingy tsy tafapetraka izay lanjan'izay anatin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny tranokala iraisam-pirenena no jerena any amin'ny faha-efatra arivo ny toerana misy ny Université Antananarivo, raha any amin'ny faharay alina kosa ireo université any amin'ny faritra tao anatin'ny taona maromaro. Dia raha manokatrika io zany tsisy azonao afenina io, fa raha sokafanao ny site web ny momba ny resaka hoe aiza ho aiza misy antsika rehetra ny rankinina dia ny université malagasy lazaiko teo fa raha ny université Antananarivo zany no voalohany eo foana raha ny maromaro moa miklassifie azy mametraka zany rehetrarehetra zany dia manodidididina amin'ny 4 arivo eo zany amin'ny 5 arivo eo nandritra ny taona maromaro université Antananarivo. Fa rehefa mivoaka Antananarivo zany ilay izy dia miditra ny tiliara dia eo miditra amin'ny ray alina aty amin'ny ray alina aty zany misy azy. Anatin'ny ezaka fametrahana ny toerana sy ny lanjan'ireo pikaroka sy ny voka-pikarohana avoakan'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Lalana ahafantarana fa maro manam-pahaizana eto Madagasikara ny fananganana vovonana ahafahan'ireo pikaroka mamoaka ny voka-pikarohana sy ny lahasoratra izy ireo. Dia ny zavatra tedavina io zany le amin'ilay plateforme ahoana ny fomba ampiakarana laharan'ny université tsika zany mamokatra amin'izao fotoana izao voka-pikarohana kanefa tsy fantatry ny olona ilay izy satria voka-pikarohantsika zany dia manatevina ny fampiakarana ny halenta sy avin'ny université any ivelany ihany fotsiny rehefa tena dinihana. Dia hoe io zany efa nijerena hoe ahoana ny ampiakatra an'io dia teneniko teo hoe na itsika hoe nitady tokoka sendra vato nisy zany plateforme zay notolorany namana ao amin'ny sehatra tsy miankina hoe ito ny lalana makany amin'izy io. Ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no hamaritra ny rafitra rehetra mahakasika io vovonana io raha nambara ny tale jeneraly ny fikarohana ara-tsiansa hatrany.
manambahiny indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny tsy alina itsiny mpanakanto malagasy izay tsy zovina mitsika itsony indrindra ho an'ny tovavy malagasy tsy izy izany fa mirado tonga soeto amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny TV+ Madagasikara. Miarabanareo Minata dia miaraban'ny olona rehetra izay mijery ny fampahalalam-baovao amin'izao takarivo izao. Anao ty farany herinandro ty raha amin'ny Alliance Française viny izy io manahoana misotra. Ny fotoana moa zany le fampisehoana io amin'ny sabotsy izao amin'ny 27 ny volana aogositra amin'ny 10:00 dia ao amin'ny Alliance Française Andavamamba. Isy mpanakanto hafa amin'io ary tsisy vina aminareo ihany koa isan'ny Kim Cha-han en première partie dia isan'ny mirado moa zany izay anatanteraka le fampisehoana. Manahoana ny resaka tapakila amin'izao fotoana izao raha te hanjifa dia aiza no mandeha? Ny tapakila moa zany dia mijereva ny pejiny Alliance Française na ny pejiko ihany koa fa misy an'le affiche ao anatin'le izy dia mahita an'le laharana afaka antsony ianareo dia ao ianareo no manjifa anazy. Izaka ihany koa no manontany sy mieritreritra manahoana mety endrikendriky le fampisehoana amin'ny ankapobeny maharitra ora firy eo izy inona ny tena mpiavaka an'le fampisehoana amin'ny sabotsy 29 ny volana aogositra. Ny fampisehoana moa zany raha ny amiko manokana dia tsy mihoatra ny adin-droa. Tsy mihoatra ny adin-droa eo dia ny mampiavaka anazy moa zany ho an'izay efa mpanaraka dia mahalala fa tsy mitovy foana ny fampisehoana izay ataonay na ny fomba fitendry an'le izy ary misy zatra somary hovaina kely foana fa ny hira rehetra izay nahafantarana anahy sy ny hira vaovao ihany koa dia ho hitanareo eo. Ny tapakila ve zany misy mizarazara sa tapakila tokana ihany fa ny olona miditra mijery leseo ary voafetra ihany koa ve ny toeranao amin'izany toeranaovantsika fampisehoana izany? Voafetra somatsara ny toerana misy moa zany ny tapakila tsotra moa zany dia ny 5:04 dia ny misy ny tapakila VIP ihany koa izay manasa anareo hijery ny ao amin'ny pejiny Alliance Française fa ao ny ahitanareo ny mombamomba azy. Da ohatra hoe ny fanentana mafonja ho amin'ny antsika rehetra ny tokantrano anatrika fampisehoana vava ataonao ny sabotsy fampisehoana. Manentana antsika rehetra moa zany amin'io satria efa andeha hiditra ihany koa hianatra dia mba anao manararoatra kely anao mozika kely tsy dia manao seho matetika moa zany mirado dia fotoana anankiray io mba iarahantsika asandray hoe rovintsika ny hiaraka fa dia hiaraka hira be tsika amin'io hiaraka ikikiky tsika amin'io hiaraka andisika amin'io hiaraka hanandratra ny feo atsika amin'io. Makasitraka ny mirado ary nanaiky ny vahiny ato anatin'ny sampany fampahalalam-baovao amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara. Sotranareo Menada, veloma daholo. Ohatry izay hatrany ny fampahalalam-baovao ny sehatry ny angovony sy ny fambolena no natao lahara-pahamehana tamin'ny fifaninana nasionaly mikasika ny famoronana mila atao mamaly ny filan'ny mponina ny asa famoronana atao mba afaka ampiasaina ary ampiarina sy ahazoana tombotsoa hoy ny taleny omapina ny ofisym-pirenena misahana ny fananana ary indostria isy ny fampanantonana ireo mpitondra tetikasa sy ny ministera indostria ahafahana mamadika ireo asa famoronana ho asa afaka tanterahana eto Madagasikara araka ny fanazavana. Zay tatery ny mamotinandremololona eo amin'ny sarany fetra André Mananjara. Marobe ireo asa famoronana voaray tao anatin'ny fifanana nasionaly mikasika ny famoronana hoy ny OMAPI ahitana taratra ireo asa famoronana fa manana fahaiza-manao tsara ary afaka trandrahana ny malagasy. Maro karazana ireo asa famoronana voaray saingy natao lahara-pahamehana tamin'ny fifantenana ireo asa fankasitrahana ny tohana sy ireo asa famoronana izay mamaly ny filan'ny mponina dia ny lafiny angovo sy ny sehatry ny fambolena ary ny fanodinana vokatra eto an-toerana. Misy 20 ireo tetikasa mendrika atao anatin'ity fifanana ity azo tantsorika amin'ny sehatry ny indostria izy ireo ahafahana mamadika ny tetikasa ho asa afaka tanterahina. Ny ahatonga anazy ho ampiarina izay mihitsy no tena tanjona ao anatin'ny fikarakarana ny fifaninanana moa dia ny fampifandraisana an'ireo mpifaninana ireo indrindrindrindra zany fa ireo nasongadina tao anatin'izao projet izao fampifandraisana azy ireo amin'ny sehatry ny indostria sy ny sehatry ny trandraka ara-barotra. Izany hoe ny loka voalohany indrindra zany ankoatran'ilay trophée izay hozaraintsika rehefa avy eo dia ny fitantsorika ho ataon'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny sehatry ny indostria sy ny varotra ireo ho an'ireo
tetikasa rehetrarehetra voasongadina tao anatin'izao fifaninanana izao. Fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny tanjona miainga avy amin'ny fanasongadinana sy ny fisitonana kokoa ny mason'ny vahoaka amin'ireo talenta sy fahaiza-manao an'ny mpikaroka malagasy na ireo efa matianina izany na ireo vao manomboka na ireo ataontsika hoe liana fotsiny amin'izay asa fikarohana izay nefa nahatonga tamina voka-pikarohana mety amahorana eto amin'ny firenena. Azo fanamarina ampamoronana ihany koa ireo tetikasa ireo no tanterana androany ny fampahafantarana ireo tetikasa misy 520 mendrika tao anatin'ny fifaninanana nasionaly ho an'ny famoronana izay nokarakarain'ny ministeran'ny indostria. Eto Madagasikara mitaky ny ampiarana ny fifanarana iraisam-pirenena na ny convention 189 ny syndicat national ny mpiasatrano malagasy na ny senamama. Efa nanao soni io fifanarana io i Madagasikara saingy tsy mbola mampiatra izany hatramin'izao ho ny syndicat national ny mpiasatrano malagasy efa nisy ny fangatahana fiaonana amin'ireo tompona ndraiky samafisana ny fitakina saingy tsy mbola nisy valiny aloha hatramin'izao raha ny fanazavana hatrany siambika nandre mbola aza eo amin'ny sany ary fidirakoto manalina. Amitaky ny ampiarana ny fanarana iraisam-pirenena na ny convention 189 ny syndicat national mpiasatrano malagasy na ny senamama ireo mpiasana tokantrano no sanyty syndicat ny mpiasatrano malagasy ty raha ny nambaran'ny mpitambolan'ny fikambanana efa tany amin'ny taona 2024 izy ireo ny orina ary manao ny ezaka rehetra hitakina ny fampiarana ny zon'ny mpiasatrano amin'izao fotoana izao. Zany lalàna iraisam-pirenena mifehy mpiasatrano Madagasikara nakatoan'io dia tokony ho ampiarina io. Ny tiako marihana koa zany fa ny syndicat misy anay ty dia tafiditra ao anatin'ny fédération ny iraisam-pirenena ny mpiasatrano eran-tany FITD Fédération Internationale des Travailleurs Domestiques. Tsy mbola mampiatra zany Madagasikara na dia efa nanasony izany fanarahany iraisam-pirenena izany azy raha ny nambaran'ny senamama manaprofo zany ny tsy mbola mahatafiditra ireo mpiasatrano anatin'ny fiainana ara-tsosialy na ny CNAPS. Eo ihany koa ny karama izay tena mbola ambany ho an'ny mpiasan-trano malagasy. Eo ihany koa ny fisitrahana ny fihinara-pahasalamana na ny OST hiatrika ny fivirim-beny ny senamama ny alahady 7 septambra 2024 zao eny amin'ny kianja Barea Mahamasina. Rehefa manao fivirim-be ohatr'izay zany zay dia tokony hiamaro ny olona alala ny zoany ao anatin'ny aorinan'ny fivirim-be iny. Dia mitomboisa koa izay mpikambana dia alala ny zoany ny mpiasany sy ny mpiasa koa alala ny zoany ao anatin'izay. Raha mpikambana ato aminay zao ka miasa amin'ny vahiny dia manana CNAPS SOST daholo. Fa ny malagasy zany asa vokatra tsy fahalalana na mbola eo foana le hoe mpiasatrano fa ny vitsy dia vitsy ny malagasy hoe manana CNAPS amin'ny mpiasatranony manana fiahina ara-pahasalamana amin'ny mpiasatranony sy ny ankonany mbola vitsy mbola ezaka lehibe ho ataonay zany zay. Mandra-piandro ny valiny fitakina fampidirana CNAPS efa mandray an-tanan'ireo mpiasatrano ny senamama amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra sy ireo mifandraika amin'izany. Anisan'ny tokony mitsitraka an'izay zo fototra izay koa ny mpiasatrano kanefa zany mbola betsaka ny mpampiasa tsy mahalala an'izay dia anisan'ny anaovanay fanentanana angezabe koa mahakasika an'izay fiahina ara-pahasalamana izay. Isan'ny fehi-kevitra ivoaka orin'io fivirim-be ho tanterahana hoy ny senamama. Andao andak fifananana baolina kitra Fota 7 Interentreprise. Raikitra ny Fota 7 Interentreprise ho an'ny skajy lehilahy eto amin'ny TV Plus ka izao hitantsika amin'ny sary izao ny fiomanana ary orinasa maro no ifampikatrika ao amin'ny kianjany annexe Barea Mahamasina. Zay dia avy amin'ny orinasa industrie de l'océan Indien na fantatritsika amin'ny marika Salama sy Oasis dia manohana tanteraka ny fandaharana andao andaka. Eo football Madagasikara vonona zahay andray anjara amin'ny andao andaka izay karakarain'ny TV Plus. Tsy ambaka ny
io ihany koa ny kluba ho an'ny sokajy vehivavy club futura CSA fa Mahamasina manao maximum avy aty aminay zay mba hanaovana ny tournoi io. FC Miray ezaka ny anao tsara ka ny lalao famarana dia ho arahanao mivantana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny tolakandro ny alahady 9 septambra ka mivonoana ary ndao andaka eto koloro Purna Nisa Sarana Sali Salama Kiata Tiadi Punna Tatpunna Nibesa andao andaka fifananana baolina kitra foot 7 inter-entreprise Omeotsirana andronao eo am-pijerena Copicoli miaraka amin'ny menaka ina. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana ina plus raffiné que jamais. Sini Lest Farina ilay fametsakafo mahasalama indrindra misy antioxydant fito be izao manolotra ho anao mahery indray ala kilometatra ary distrika mahery andraiky amin'ny roapolo isy no nandray anjara sy ny tsy dian'ny ekipa ny Copicole ary ao arany fandaharana Copicole isak'alina ao aoriana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ary tolakandro kosa ny alahady. Copicole, TV Plus Reality Show. Andao andaka fifananana baolina kitra foot 7 inter-entreprise. Raikitra ny foot 7 inter-entreprise ho an'ny skajy lehilahy eto amin'ny TV Plus ka izao hitantsika amin'ny sary izao ny fiomanana ary orinasa maro no ifampikatrika. Eo amin'ny tontolon'ny kanto no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny gadon'androany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato i Eric Manana izay namorona ny tarika feo gasy ao anatin'ny fankalazana ny fa-telopolo taona ny tarika feo gasy dia misy ny fampisehoana izay ataony fa-20 aogositra amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny amfiteatra CCI Ivato ary tradiny efatra ny fampisehoana izay ahitana ireo irany tarika feo gasy ny irany Eric Manana sy tokana ho an'ny feo gasy eto an-tanindrazana io tanteraina amin'ny CCI Ivato io raha ny nambarany mpikarakara fetra Andriamananjara no nanao ny fanadisana. Teo no nigadony eto an-tanindrazana Eric Manana isandreo namorona ny tarika feo gasy fotoana fohy ihany no andalovana eto izy dia nantanteraka ny fankalazana ny fa-telopolo taona ny tarika feo gasy izay ho tanterahana ny fa-20 ny volana aogositra ao amin'ny CCI Ivato. Anteny antony zany mandarika kely vetivety efatrandro fa efatrandro sarobidoary satria feno 30 taona mahery kely nitarika feo gasy tarika izay natsangako tamin'ny efa 30 taona lasy zay amin'ny sabotsy zao zany ao amin'ny amfiteatra CCI Ivato manomboka amin'ny 3 ora fa zay efa rano dia tsy fantatro na firy fa dia manasantsika mpitiavana tapakila dia efa azo tsy faina ao amin'ny restaurant QG ao Korondrano dia bisy koa ao amin'ny radio RDG Analakely tapakila dia ny vente en ligne moa zany ao amin'ilay hoe www.kitaza.mg. Fampisehoana tokana tao eto Madagasikara io ary hita sianao avokoa ireo hira nahafantarana ny tarika izay aritra efatr'ora. Teny hoe le adiny efatra nararoatra koa zay zany hoe isy tsy dia fanao fa tsy dia fanao ny feo gasy zay mahita zay tonga no hita tarika fa akafi zay akafi nararoatra ny fotoana io satria tokana izy mba fetinay koa le izy hoe feo gasy dia araroty ngava manaroatra koa satria anomboka amin'ny 3 izy dia tsy fantatra amin'ny firy ny afara mba fetinay koa io dia anaroatra zay akatsirony dia anaroatra koa zay apakatsirona anareo zay tokony any izy eo. Aorian'ity fampisehoana ity dia fitetezam-pahatra any ampitan-dranomasina ny volana septambra no anohizan'ny tarika feo gasy ny fankalazana.
Fahofanomanana atao ampianarana vaovao sy fanampiana ireo tanora amin'ny fisafidianana. Ny lalàna matianina dia mandray anjara amin'ny salon de la rentrée universitaire eny amin'ny Pouso Arivo ny ISFPA tanterahana eny amin'ny 20 hatramin'ny 24 aogositra eny amin'ny Pouso Arivo ao amin'ny Avorianosy. Ity hetsika ity izay ahafahan'ireo mpianatra sy tanora mahafantatra ireo fiofanana tolotry ny ISFPA izay mifanaraka amin'ny lohahevitra izy mpanabe izay hiaraka amin'ireo izay hanatrika izy io izy ny fampiofanana sy ny fizarana traikefa raha ny fanazavana tanjona ny anampiana ireo tanora ahita fiofanana mifanaraka amin'ny tanjony fantatra be kokoa ireo sehatra sy asa misy ary anomanina sady ny hoavy matianina raha ny fanazavany Aji Andriasalama. Ie dia manomboka indray moa zany ny resaka fitadiavan'ny mpianatra zay vao afaka baka teo ny amin'io inona ny sehampampianarana zay tokony arahany dia ato amin'ny SFPA zany zahay andorany fotsy dia faly mandray anareo rehetra indrindra fa mandritra an'izao salon zay tanterahanay izao aty Anosy zao zay io fa misy koa ny any Barea dia misy koa ny any Rabearvelo Atsoatsy dia hoavy ny any Palais des Sports dia mandray anjara daholo zay ankoatran'ireo mbola misy hafa ahafahanay mandray anjara anatin'izany hoe fampahafantarana mpianatra inona moa sehampampianarana misy anatin'ny SFPA. Ny SFPA zany dia misy ny paramedy dia misy ny gestion dia misy ny informatique. Ny paramedy nahafantaran'ny olona kokoa ny SFPA satria izahay dia manofana mpianatra zany misy mivoaka sage-femme, misy ny infirmière généraliste dia misy koa ny resaka anesthésiste, réanimateur. Telo taona ny fianarana moa ao dia manasa anareo zahay anatona ty anay. Tena tombony ny SFPA dia manana andreo clinique de rattachement anankitelo zay anatin'ny groupe SFPA mihitsy zahay. Reo zany manampy amin'ny resaka fitaovana na ny traikefan'ny mpampianatra io nandrindra moa lafan'ny traikefa maro samihafa zay ilaina satria ny tanjonay dia natonga mpianatra mivoaka avy ato aminay manokatra ny asany zany. Raha ohatra manao paramedy izy dia amprosiana izy manokatra ny cabinet d'accouchement, cabinet de soins, manokatra hatramin'ny cabinet d'échographie any ary satria ny anay na dia manao paramedy ary dia hofaninay any amin'ny resaka fampiasana an'ireny fanaovana échographie ireny ny mpianatra tahaka ny fitaovana hitantsika mandritra an'izao salon zao. Za nampiana mpianatra zany tonga dia aleo teny izy hanana ny asany izy vao vita ny telo taona ao anatin'ny fianarana izay ho ataony. Ny gestion sy ny informatique koa dia tahaka izany ampresiana izy mba tonga dia hanokatra ny activité any. Manomboka deuxième année dia efa manao stage ireo fa ny paramedy kosa dia première année dia efa manao stage mba ho betsaka mihitsy zany ny traikefa. Zay raha teo manana ny laboratoire de développement de compétences ao anatin'ny sekoly zany zay salle zay ahafahan'ny ankizy mianatra ao zany tena miofana misimisy kokoa amin'ny lafiny pratique miaraka amin'ny reo mpampianatra zay efa zatra raha aty aminay. Dia manasa anareo zay ho avy aty amin'ny salon na koa manantona ny sekoly eny Andorany fotsy. Raha ohatra moa avy any amin'ny faritra dia tsisy olana ny resaka trano satria misy ny campus universitaire, misy internat zany ao 60 000 ariary isam-bolana, trano madio misy jiro rano misy ny tranon'ny internet ary misy ny rehetrarehetra zay ilaina dia mitokana tsara ny fandriana sy ny sisa en sécurité tsara ny sekoly tsisy atahorana any amin'izay lafiny izay. Anisan'ny tombony ho an'ny ankizy zay manao paramedy aty aminay ny fanarahana ny cours de langue allemande zany zay maimaimpony io ho an'ny ankizy zay hianatra aty aminay satria ilainy zany raha ohatra ka te hianatra ny Allemagne izy indrindra fa rehefa hanao ny karazana concours azahoanan'ireo niveau zany samihafa dia manamora sahady azy zany zavatra zany. Dia raha ohatra nareo ka hanao inscription mandritra n'izao salon zao dia manao réduction 50% zay mandritra ny fotoana anaovana salon. Raha ohatra kosa alohan'ny 19 septembre manao inscription any amin'ny sekoly any Andorany fotsy zany dia 20% ny réduction zay omenay amin'ny resaka frais d'inscription. Manasa anareo zay tsidika koa ny page Facebook nay zany ISFPA dia misy vaovao maro samihafa sy ny contact zay ilaina ao anatin'izany. Walaitsika izao vaovao tapatapana. Efa betsaka amin'ireo tanora dalo ao amin'ny distrika ao Betroka ny Niovafo ary lasa milofo mpikambana ao amin'ny tanora fiangonana FLM. Manana anjara amin'ny fitaizan'ireo tanora hovanina ny fiangonana. Ankoatr'izay, ahafahan'izy ireo miary amin'ny fiainana ihany koa ny fananana asa tahaka ny fambolena ka antony nanomezana azy ireo fitaovana. Hoy solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo. Anatanteraka fionana lehibe ao Betroka ireo tanora FLM amin'ny fiangonana rehetra amin'ny distrika. Nanolo-tanana azy ireo amin'izany ny olom-bofidy. Ireo zany amory vahoaka tanora agnatin'ny distrikny Betroka zay tanora FLM dia naniara fitaovana zareo zany izy nao zava-maneno zavatra kely zany. Dia izy mahatonga anakana amin'ny bafla miaraka amina bafla miaraka amina appli zay isandraritra amin'ilay hoe hamoray olona manarivon'izany tanora zany.
dia raha nahita zany aho hoe zava-dehibe aminakay zany hoe mahita tanora vonona hoe hanovo fahalalana satria moa ny pastera zany azinao sy tarika an'ireo tanora reo zany hoe anao fatikadalana zany dia zavatra tena mahafaly anakay a dia misy olo-dahalo ny voafo zay nivita batisa nataony pastera reo zany aviavy andriry zany dia zay zay mahatonga anakay magname masobolo tao masobolo zao masobolo miko zao masomboly avy ty amin'ny angadin'omby a ho an'ireo olo reo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tranga atao Afrika Atsimo mihena anisan'ny liona ao Uganda Afrika Atsimo ka mampanay ireo karakara ny tontolo iainana sy bibidia. Anisan'ny antony mahatonga izany ny fahaverezan'ny toerana onenan'ny liona noho ny fitombony mponina sy ny fantarana ny toeram-ponenana sy ny fambolena. Misy ihany koa ny fifandonana eo amin'ny olona sy ny liona rehefa miditra amin'ny faritra misy olona na biby fiompy ny liona dia mety hisy ny famonoana liona ho fiarovana ny olona na ny biby fiompy. Misy ihany koa ny olana mifandray amin'ny fiazana tsy ara-dalàna sy ny fiainan'ny biby izay sakafon'ny liona fanadihadiany CCTV. Anisan'ny zava-dehibe ny liona amin'ny tontolo iainana satria izy dia anisan'ireo biby piremby lehibe mitazona ny fifandanjana ny tontolo voajanahary. Uganda dia manana valan-javaboahary sy faritra voahary malaza ahitana bibidia maro. Raha mihena trano ny liona dia tsy olana amin'ny liona raha izany fa mety hisy fiantraikany amin'ny fifandanjana ny tontolo iainana sy ny fizahantany koa. Koa noho izany dia milaza ezaka fiarovana bebe koa ny liona any Uganda sady mila mitady fomba hampihenana ny fifandonana eo amin'ny olona sy ny bibidia. Anisan'ny antony mahatonga izany ny fahaverezan'ny toerana onenan'ny liona noho ny fitombon'ny mponina sy ny fanitarana ny toeram-ponenana sy ny fambolena. Misy ihany koa ny fifandonana eo amin'ny olona sy ny liona rehefa miditra amin'ny faritra misy olona na biby fiompy ny liona dia mety hisy ny famonoana liona ho fiarovana ny olona na ny biby fiompy. Misy koa ny olana mifandray amin'ny fizahana tsy ara-dalàna sy ny fihenan'ny biby izay sakafon'ny liona. Zava-dehibe ny liona amin'ny tontolo iainana satria izy dia anisan'ireo biby piremby lehibe mitazona ny fifandanjana ny tontolo voajanahary. Raha mihena hatrany ny liona dia tsy olana aminy izany fa mety hisy fiantraikany amin'ny fifandanjana ny tontolo iainana sy ny fizahantany koa. Noho izany mila ezaka fiarovana bebe koa ny liona any Uganda sady mila mitady fomba hampihenana ny fifandonana eo amin'ny olona sy ny bibidia. Ahitsy amintsika trano fa atao Uganda Afrika Atsinanana ny vaovao izay narahantsika teo amin'izay endro. Izao indray tsika dia toy amin'ny voambolana. Noho ny hoentina mampiditra aton-javatra na fampitahana mitovitovy filaza amin'ny teny frantsay hoe à cause de raha antony na koa hoe par rapport à raha fampitaha. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra rehefa ampitaha ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity tsara ny manome noho ny mandray. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra rehefa ilaza antony ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Afaka tao fohy be mpanadinana amin'izay ilay sekoly noho ny fampiny fampitaovana ao aminy. Matetika disotsika ny fanondratana azy amin'ilay fiaingy miantony iny fa hitantsika izao fa na ilaza anton-javatra na anao fampitaha dia mitovy hoe noho ny ihany ny fanoratra azy. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io teny io rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Zika dia hijery ny eora hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Inona raha ny simba amin'ity zany? Salama.
Manan'olana nga matamakely? Salamo. Salindry a. Manao. Dia matamakely ka mbola mahatonazela kely. Hitanao ty fiarako ty? Ay, maninona fiaranao? Simba angambany izy ty fa tsy mety mandeha tsony. Tady toko ka sendra vato, tady lehilahy ka sendra bôgôsy mahay azy. Mécanicien Gérald ny anarako. Chance kosa zaniko. Gérald le tansena hoe copier-coller kiky sa moa ny avatarany olona anazy ny eto an-tanàna fa na koa hoe Gérald bôgôsy mety daholo na bôgôsy. Fa manontany fotsiny ana hoe izy bôgôsy no mipetraka dia mahafantatry ny olona eto zany. Mécanicien. Mécanicien ianao? Tena kosa. Atan'Andriamanitra mifankahita mihitsy angamintsika. Mahafinaritra zany. Dia tsy haiko zako moa tsy misy inona fantako momba an'ity. Tena najua anazy zany tantara kely fotsiny fa hainy dokotera. Midina teto zay la aveo la izy ohatran'ny tonga dia maty fotsiny tsy haiko hoe inona. Za tsy misy inona fantako. To dia maty azy? Ie. Visible zany. Zany ve? Makandry aina tsara fa haitsika ty. Olona raintsika manamboatra azy ko izay tomobile ty. Ianao koa dia mahay miresaka ka? Tsy mahay miresaka fa za rehefa ty dia tena ty dia rehefa manampy dia mifoky iray manontolo. Mbola vao tomobile zany amboarika eto amin'ireo mbola andry mihitsy avy eo no karakaraika. Hitanao izay, za tsy rehevantsika kely. Ato ny lakile. Ie, mety andeha ve io izy ianao? Ay, dia velona. Inao izy ianao le tsy mety amin'izy teo? Inao izy ianao le tsy mety? Afaka mankany an-trano ry dia anampanaoviko kokory. Fianarako mekanika. Za tena tonga dia toute option na injection moteranao na diesel na zany. Rehetrarehetra. Otrina aloha zany ary ny tokony omeko anao e. Tsy mandoa vola. Fitiavana dia ampy. Aiza koa? Fitiavana dia ampy. Izy ny anaranao amin'ny connexion. Afaka raisina koa ny contactaka. Poussy ny anarako. Poussy? Tsy nahita mécanicien mihitsy fa lasa lavitra be fa tsisy mihitsy aty e. Zany? Any ambady fotsy lavitra be anao vao misy tena tsy nahita ako. Ka tsy manino zany ko efa velona ako. Fanamboarako le izy. Izy nanamboatra azy efa velona zany. Ie, Gérald le tansena i. Soja Ramsey fa tena zava tena tonga lavitra be azakazako zao fa tsisy mécanicien aty aminareo ny kay. Direct aty zay fa velona tsara zany izy io. Tena valy, le anaty fotsiny valy soloina. Le ato misy mihetsiketsika kely le courant. Tsy valy anareo ka, barabasy. Fa tsy valy. Ie, vatiko izy. Izy madamako. Izy madamako. Sotra aloha fa valy anarako fa barabasy. Ka sao dia tokony hitina amin'izay ty dia andaontsika andeha. Dahoana zany le karamako fa siaka misy lehilahy ihany ka tao afaka nanamboatra azy ko za fotsiny asianao nanamboatra anazy tao. Izy nge tsy mahay an'io e. Dia le karamako zany fa normalement diagnostic fotsiny ary 7 alina. Zany hoe mahafantaritra zany anao zany manome 2 alina zany amin'io zavatra nataoko maimaimpona ve tsisy asa vita amin'ny fitiavana zany fa za rehefa miasa tao dia vola. Kona ny fanarahana resy izy e. Ohatsiny ny karama fanarahana anazy. Izy dia ozy izy hoe gratuit-ko. Tsisy gratuit koa misy gratuit zany. Makany am-piangonana ary anao mbola mandorako amy eo aloha izay misy andro madama fa tsy vadiny vadinao efa tongioko. Zay raha misy masotra anao zany mba garanty mba misy raha misy tsara fanahiny kosa ty zany da voazaniko sasa tao zany. Eo izy ry barabasy ny vola fa tsy mpanampifakatia koa nataoko aty. Poketra ho izy. Tsy voatery andrasana tamba ny soa atao amin'ny afo. Ny soa atao levenam-bola. Coupé dans la boîte. Izay no metrako ny vidimo amintsika hitondra ny sokadina kosa iza Irmany. Fampianarana ny songadina avy taminao nyty alina ity mbola fanamby ho an'ireo tanora vao nahazo baccalauréat ny fisafidiana lalam-piofanana ifanaraka amin'ny ho avy ny anisan'ny mahasotsivana lehibe amin'izany ny fahafahana mahita asa rehefa vita fianarana. Saingy mbola sarotra ny toetra raha eto amin'ny firenena noho ny tsy fampiany tolosasa manoloana izany manampy ireo tanora ny hetsika fampahafantarana ireo lalam-piofanana sy ireo sehatra mety hidirana aorian'ny fianarana. Sahirana ireo tanora vao nahazo ny baccalauréat amin'ny fisafidianana ny toerana sy ny lalam-piofanana no izana ny fianarany. Araka ny fanazavana izy ireo, ny fahafahana mahita asa rehefa vita ny fianarana no isan'ny tena mampanahy. Mbola voafetra mantsy ny tolotrasa eto amin'ny firenena ka lasa zava-dehibe ny fisafidianana sy fiofanana mifanaraka amin'ny filan'ny tsenany asa. Misy amin'ireo tanora aza miara-misafidy amin'ny ray aman-dreny ny lalam-piofanana tokony arahany. Ankizy zany tsy mahalala dia sady mbo tantanana koa izy antena izy fa mbola eo am-pandehanana izy dia
avy eo koa zao vao hisaraka amin'ny ray aman-dreny dia tsy maintsy tantanana. Eto Antananarivo koa moa mbola be da be ny zavatra vaovao miseho. Dia le filera koa mifanaraka amin'ilay option tsara ve ho zakany gabarien ve le fahifan'olo mpandoha vola zany. Treto aloha izy mijanona amin'izay dia ny zavatra ohatran'izao tena manampy anay ray aman-dreny satria tsy manam-potoana hoe andeha hitety arisy atsy zany fa eto mba amin'ny toerana anankiray dia mba hita eto daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ho andreo tanora ilaina noho izany ny fampahafantarana bebe kokoa momba ireo lam-piofanana misy sy ny mety ho asa ho azo idirana rehefa vita izany manamafy ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika toy izao ireo tanora vao nahazo baccalauréat anisan'ireo efa nahazo ny baccalauréat tamin'ny 2024 izay mbola eo am-pandiniana sy fanomanana ny hoaviny ity tanora iray ity tamin'ny 2024 mba te hijerijery hoe aiza ny fianarana tsara satria mbola bangaroa be zany ny fianarana. Eny raha zalo izao dia mbola tsisy misy zavatra fantako fa vao aty zao vao mahita anazy ty mety aminana vao mieritreritra no commerce azy. Efa manana eritreritra dia tsy ova amin'izay aloha angamba fa hifantoka amin'izay dia sy université hoe tena mety kokoa sy mifantofantoka kokoa amin'izay no atao mijerena. Ho andreo tanora ny safidy amin'ny lalam-piofanana dia tsy maintsy jerena lavitra ka ny fahafahana mampifandray ny fianarana amin'ny filanontsena ny asa no lasa lara-pahamehana raha ny fanazavana. Tompoko lahy sy tompoko vavy izay mamarana ny fampahalalam-baovao sika tamin'ity hariva ity ankasitrany feno anareo tatokantrano sy ny saraka taminay hatramy farany veloma tompoko.